Pejy sosialy indray kosa tsy hinana inomby intsony isika izay ny tena nambara ny pahay Aratoekarena. Raha ny fantatra dia misy ireo teratany vahiny mividy avo roeny eny amin'ireny ampotony ka mamono ny tsena malagasy. Eo ihany koa ny fampisaharany zanak'androa ny famatsiana ny omby manomboka ny 3 febroary 2024 ho avy zao. Tsy hisy intsony ny enomby manomboka amin'ny 7 ny volana febroary. Betsaka ny olana mipetraka eo amin'izay sehatra famatsiana enomby izay, andany ny alatr'omby izay tsy mitsaha mitombo, ankilany ny olana izay misy mahakasika ny mpandraharaha vahiny izay mividy avo roeny ny mpandraharaha malagasy. Hany ka miena ny enomby miakatra, mampiakatra ny vidiny enomby eto amintsika. Voalohany indrindra misy an'le resaka dahalo, faharoa manaraka an'izany efa vidin'ny sinoa any potiny ny omby. Le fividianana sinoa any potiny ny omby avy atao hoe avo roeny no nividianan'ny mpivarokena gasy an'le omby zany. Dia alohan'ny olona mivarotra an'le izy amin'ny sinoa. Ka le izy ny tena mampatahotra dia zao hoe amen'ny sinoa vola kely zany le fanjakana malagasy. Dia le opérateur sinoa rehetrarehetra zany zao any ambanivohitra any daholo na ny mpanao vato na ny rehetrarehetra. Dia any dia varitra daholo. Tsisy opérateur gasy mpanao vato zany zao ka mahazo vato soa any amin'ny toerana sasatsasany intsony. Fa misy ary ny sasany efa tsy misy intsony any. Fa le sinoa efa tonga any amin'le toerana zay tsy eritreretinao atongavana. Dia io zany mba eritreretina any le coopération internationale io hoe fomba ahoana ny ahafahana contrôler ny aller venu andreny le olona aty Madagasikara iny fa tsy alefa fotsiny amin'izao. Fa be dia be mihitsy zany zao ny ohatrany hoe reny le mpanao vato madinika malagasy reny zao tsy manana asa intsony. Tsy hisy intsony ny enomby izay no soritra na mafisy ny pahay Toekarena Hugues Johnson. Maro be ireo antony mahatonga an'izay. Tokony efa tsy eritreritra hihinan'omby intsony ny gasy zay io. Satria le patron-omby rehetra tsisy mahazo omby intsony any. Dia migrevy ny olona satria le omby efa amidin'ny olona amin'ny sonoko. Entitra ny teny ary voalaza fa diso paika isika malagasy na eo amin'ny fampiarana ny vidikena ary satria raha ny any ivelany ohatra ny jereny dia ny henan-kisoa no lafo kokoa mihoatra ny enomby. Mila politika maty paika isika entina mifehy ireo sehatra ireo. Any an-dafy tadidio any amin'ny firenena izay mandroso mianatra ny resaka nutrition ny enomby lafo noho ny henan-kisoa. Ny aty amintsika indray ny contraire ny henan-kisoa indray ny lafo. Tokony mba eritreritra koa zany gasy hoe diso tsika mihitsy veny tsy maninina sa ahoana aloha fa zay le izy. Fa io zany tokony le omby io tokony ananana politika anankiray ny resaka élevage bovin, porcin, ovin sy any ireny tokony misy politika manokana mihitsy. Dia ahafahan'le tena mpandraharaha tena manao ny asany. Antsika mantsy ny mahavariana dia zao rehefa hoe politika dia ny mpanao politika ny manao an'le raharaha.